atsika takeny efa nizaha resaka nofo sy ny karazany regny efa nafantsika namantatra aloha hoe amin'ny andro farany zegny aloha atsika de agnatiny isika amin'ny andro farany koa zegny ezahoeza am'le tegna farany amin'izay ndraiky ny tegna misy amin'izay de misy ny atao hoe fito misy fetiny jiosy fito zegny hoe amin'ny vazaha zareo milaza hoe sept fête de l'éternel moa lazanjareo azy fa ny tegna marina zegny misy fombafomba ny jiosy tamin'ny andro taloha zareo managna fety zay fitsabonjareo isan-taogno zareo tsy maintsy magnano fety fito i atsika zegny koa te hay momba an'izagny tsaratsara zegny atsika mamaky any amin'ny levitikosy toko fahatelo amby roapolo vakitsika zisika amin'ny farany akahitantsika mamaritry fety aby fetiny jiosy de zao zegny atsika zegny hizaha ny fety voalohany amin'ny jiosy araky zay voalaza atsika raha mamaky andeha vakitsika zegny ampahampahany fogna toko fahatelo amby roapolo andimy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Pasika Jehova. Zegny hoe zegny ny andro fahefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany ny jiosy koa boko zegny voalogna zareo eo amin'ny volana mars izy raha amin'ny calendrier antsika ake calendrier misy antsika ake boka zegny calendrier grégorien zegny le hiagnantsika amin'ny andro ke le hoe janvier février mars janvier manomboka mai fa ny jiosy zegny raha ampitahigny amin'ny calendrier antsika ake eo volana mars ake zegny mihinjareo ny volana voalohany amin'injare ary zegny mahatonga misy olo raha mahatsikaritra reo hoe atsika atao taranaka jiosy atsika gasy ny taranaka jiosy satria voalohany taogno malagasy koa zegny aho volana mars ake raha tabitintsika misy hoe tombavao malagasy tombavao malagasy zao amoagny volana mars de izy nanaovan'olo hoe ny gasy koa ny taranaka jiosy misy olo milaza zegny de noho zay antony zay ny jiosy ny eo volana mars ke etra izy mivolagna hoe amin'ny fahefatra amin'ny folo volana voalohany ozy izy de ny atao hoe Pasika Jehova zay zegny fetinjare voalohany. Faharoa Pasika anjare zegny manomboky ny hariva amin'ny jiosy baka magnisa andro zareo manomboky hariva fa tsotrintsika zao ohatra hoe talata manomboky mandraigny amin'ny eniny jusqu'à amin'ny hariva fa ninjare ndraiky manomboky hariva jusqu'à amin'ny amaraigny harivan'igny zegny atao hoe ny ray andro aminjare de kiaka andron'ny Pasika igny raha tamin'ny andro fahefatra amin'ny folo ny Pasika tegny andro fahadimy amin'ny folo izy amin'ny andiny faherigny akeo de milaza hoe andro firavoravoagnanjare zegny manomboka ake amin'ny andro fahadimy amin'ny folo akeo mandritry ny fito andro zareo magnano fety de agnatin'ny andro firavoravoagna zegny zareo mihinagna nofo tsy misy masirasira zegny hoe misy dikany boko jiaby rehefa avy zegny mbola hazavaigny amintsika koa fa aminjare jiosy zegny dikany hoe mihinanagna nofo tsy misy masirasira hoe fifadianagna any amin'ny ratsy mifady ny ratsy ohatra hoe mifehitegna zegny magnano zegny mifady ny ratsy de mbola hazavantsika ny heviny zay mifanaraka amin'ny lalagna ny diavin'i Jesosy zegny raha aby rehefa avy fetinjare fahatelo koa agnatin'ny herignandro zareo magnano fety aby tegny fety fahatelo amin'izany misy ny atao hoe fagnaterana ny vola ombokatra mbola amin'ny toko fahatelo amby roapolo fogna any amin'ny andiny fahafolo ndraiky koa netantsika zegny. Amin'ny anaran'i Jesosy mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo hianareo ka hijinja ny vokatra any dia mitondrà amboara iray amin'ny vola ambokatrareo ho any amin'ny mpisorona hianareo. Zegny hoe fomba jiosy taloha zegny koa fa tapitra zegny fihinanana mofo tsy misy masirasira io de mamokatra zegny zare de mbola tsisy mahazo homagna zegny amin'ilay vokatra tsy mahazo ampiasaigny tsy mahazo hihinanana koa tsy raha magnatitry any amin'ny mpisorona maloha magnatitra any am-piangonana zegny le vokatra voalohany tsy maintsy aterigny agny de izay zegny le hoe fagnaterana vola ombokatra zay zao hoe agnisan'ny fetinjare koa zegny zay zegny hoe après les 7 jours manaovanjareo fetiny tsy fihinanana mofo tsy misy masirasira tonga amin'ny andro fahavalo après n'izy io de zegny fagnaterana vola ombokatra de magnatitra vola ombokatra zegny zareo any amin'ny tempoly de afaka fito herignandro koa ozy izy any koa vao misy fetinjare zegny hoe zegny raha fito herignandro aorinan'ny Pasika raha mandinika atsika 7 fois 7 zegny 49 jours zay ny atao hoe Pentecôte zegny le fankalazana hoe Pentecôte fito herignandro aoriagnan'ny Pasika de 49 jours après Pasika de Pentecôte mankalaza fetin'ny Pentecôte koa zare zegny fety efatra fety zay de le fety fahadimy agny amin'ny andininy fito amby roapolo akatrany amin'ny faharaiky amin'ny telopolo agny izy milaza hoe amin'ny voalohan'ny andro amin'ny volagna fahafito amin'ny taogno igny zegny hoe zegny raha volagna fahafito aminjare manomboka volagna mars igny raha kondentsika mars avril mai juin juillet septembre zegny agny ho agny volagna septembre zegny zareo magnano fety araiky antsonjare hoe fetin'ny trompetra zegny lazanjareo azy
ny tegna nagnanaovan'jareo fety trompetra zegny fety firavoravoagna fahatsiarovan'jareo nahaterahany Adama sy ny ampitoviton'jareo amin'ny fetin'ny nahatsiarovan'jareo ny idirany oaty amin'ny sambo fiara zanaky Israely mankalaza zegny agny volagna septambra zegny zay zavatra zay araha tahitahitsika hamaky atsika amin'ny Joela toko faharoa andiny fadimy amin'ny folo ka hatramin'ny fenina amin'ny folo milaza zay raha aby ake zegny amin'ny anaran'i Jesosy tsofy aoziona ny anjomara ka manamasina andro fifadian-kanina miantsofy vorina masina angony ny vahoaka manamasina fiangonana vorio ny loholona angony ny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono aoka ny papakatra hiala ao anefitranony ary aoka ny ampakarina hiala ao an-tranony fandriana zegny hoe zegny ake zegny misy fetin'ny trompetra fitsofan'jareo trompetra ary izy misy fomba fitsofandreo azy injaty mitsotro zegny hoe intsivy mitsotro zareo atan'jareo indraiky amin'ny folo isaka mitsotro foko mitsivy ndraiky amin'ny folo manao mitsotro ndray mandeha tapitra igny mitsotro ndraiky amin'ny folo koa intsivy magnan'zagny tapitra zagny de misy araiky farany zay lazany hoe trompetra farany zagny hoe dernière trompetra igny zay tsofony lava be magnan'zagny zareo mitsotro azy koa fa tapitra igny mitsangana zagny le hampakarigny avy ambony fandriagna efa mitsangana avy ambony fandriagna izy fa efa tonga ny papakatra misy fety magnan'zagny zagny koa zagny ankalazain'jareo fetin'ny trompetra lazan'jareo azy zegny hoe andro voalohany amin'ny volana fahafito fetin'ny trompetra de miditra atsika amin'ny fety fahaenigny fetin'jareo fahaenigny ndraiky koa zegny de lazan'jareo hoe fetin'ny fanavotana zegny hoe zegny andro fagnavotana zegny lazan'jareo azy de amin'io andro io zay zareo mampahoro ny tenan'jareo am'zay fomba azo ahafahan'jareo mampahoro ny tenan'jareo de io andro voalazany agny amin'ny andininy fito amby roapolo vanambola hatramin'ny faharaiky amin'ny telopolo milaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany hisy fivoriana masina ho anareo ary hampahoro ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehova ary aza manao raha akory amin'izany andro izany fa andro fanavotana izany hanaovana fanavotana ho anareo eo anatrehan'i Jehova Andriamanitrareo fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny ary ny olona rehetra izay manao raha akory amin'izany andro izany dia ho fongorako tsy ho amin'ny fireneny aza manao raha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eo amin'izay rehetra ho nenanareo akazany zareo andro fagnavotana zegny izy amin'jareo de hampahoro tenan'jareo zegny hoe zegny hoe hahafahan'Andriamanitra mitodika amin'jareo satria andro fagnavotana ho an'jareo de mampahoro tenan'jareo zegny zareo zay zegny andro fahaenigny andro fahaenigny lazaigny tegny de andro fahafolo amin'ilay volana fahafito zegny hoe zegny volana septambra volana fahafolo ake de mbola zavantsika moa heviny jiaby tsy raikaraika rehefa aveo mifanandrify amin'iny fa milaza fô za hety le fetifito maloha tapitra zany fetenigny fety fahafito amin'izay farany ny fety fahafito farany lazan'jareo hoe fetin'ny tabernakely de amin'ny fetin'ny tabernakely zegny ndraiky andro fahadimy ambin'ny folo ndraiky io amin'ny volana fahafito koa zegny hoe zegny 5 jours après zareo nagnano le fetin'ny fanavotana io 5 jours après zareo nagnano fifadian-kanina sy ny karazagny le zegny tonga ny fetin'ny tabernakely agny amin'ny andininy faha sivy amin'ny telopolo agny izy milaza zay zavantsika koa zay amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito raha manangona ny vokatry ny tany ianareo dia tandremo ny andro firavoravona hafitoana ho an'i Jehova ny andro voalohany dia andro fitsaharana ary ny andro fahavalo dia andro fitsaharana koa zegny hoe zegny natokana an'jareo andro fitsaharana zegny ny andro voalohany sy ny andro fahavalo zegny hoe zegny isaky sabata fa zegny izy andro voalohany sy andro fahavalo midery koa la zay sabata fa fetin'ny tabernakely zegny fankalazan'jareo azy de mitsahatra andro karazagny hoe andro fitsaharana zegny amin'io andro fahadimy amin'ny folo amin'ny volana fahafito de zavantsika am'zay zay zegny fetin'ny jiosy isan-taogno zare tsy maintsy mankalaza fety fito fetin'ny paska fetin'ny andro firavoravoagna de andro firavoravoagna zegny andro fihinanana mofo tsy misy masirasira de fetin'ny fanaterana ny voalombokatra de fahaefatra fetin'ny pentecosta de fahadimy fetin'ny trompetra fitsofan'ny trompetra de fahaenigny andro firavoravoagna zay fanaovan'jareo fampahoriagna tegna de ny andro fahafito farany ny andro tabernakely zegny hoe andro fitsaharana de izavantsika am'zay zegny raha taratry ny andro tamin'ny fotoagnan'i Jesosy paska taditsika tsara ny Jesosy maty tamin'ny paska mihitsy izy ny maty tsika hoe naty Jesosy tamin'ny
ariva tamin'ny telotelo sa tamin'ny arivariva efa tamin'ny telotelo tagny izy naty de nalefa zany Jesosy ny arivan'igny tonga ny amaraignin'igny izy mbola nijanona tamin'ny fasana tagny zegny hoe zegny eo zegny le hoe agnatin'ny hoe fagnanana ny helokotsika zegny tamin'izay satria zegny Jesosy natamony azy bizarena noho ny helokotsika de any Jesosy hoe mandevogna le helokotsika jiaby zegny izy tagnatin'le izy le naty de tagnatin'igny zegny karazany hoe fagnandevonana le fahakotagnantsika de naleva zegny Jesosy zay le hoe fihinanana mofo tsy misy masirasira zegny hoe le sira eboa zegny hoe ota karazany hoe ota de zegny nagnala fahotagna zegny izy de tamin'ny andro voalohany amin'ny herignandro am'zegny mitsangana Jesosy tamin'ny fahafatesaka de zay le hoe voalohombokatra ho an'ny zanaky Israely voalohombokatra zegny Jesosy zegny voalohombokatra mitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herignandro ny fety fahavitra am'zay le Pentecoste ny Pentecoste angalazantsika amin'ny andro ke io après fito herignandro aoriagnan'ny Pasika de mifanandrify zegny le raha amin'ny fetiny zanaky Israely mananjainy de raha tandininy koa zegny le fety fahadimy andro fitsofana trompetra te zegny Jesosy nanasaka farahamasina tamin'ny Pentecoste iny zegny hampianatra atsika hitarika atsika de io fetin'ny trompetra io zegny io zegny mifanandrify am'le andro farany andro iagnantsika am'izao de amin'ny le hoe tonga ny trompetra hitsoka ny trompetra nipitsoka ozy izy amin'ny araka le voalazantsika te igny de nimpapakatra ozy izy hiala amin'ny tragnony ary ny ampakariny ozy izy hiala avy amin'ny tragnony koa vao hampakariny io moa mbola hazavaigny nefa aveo misy natao hoe enlèvement kofa tapitry zegny mitsangana zegny le olo ampiakariny miala avy ambony fandriagna zegny le voalazany tegny ary mipapakatra efa miala avy amin'ny toerany tonga hampiakatra ny trompetra zegny zay ho hitantsika mazay rehefa hoe tandindony andro misy atsika keo natao hoe andro ny trompetra fetin'ny trompetra misy atsika amin'ny andro kely de kofa tapitry zegny le fety trompetra fetin'ny rehefa heniny ny hoe androny fagnavotagna andro fampahoriagna zare nampahory-tegna zare de misy zay natao hoe enlèvement rehefa vita ny trompetra fitsofana trompetra farany de tonga ny papakatra halaka ny olony ary nyzavogna hampakary hena moa fariagna zay natao hoe enlèvement rehefa tafiakatra tsika ny andro fahafeny io andro fampahoriagna tegna tsabonjare io natao hoe andro fahoriagna io le mbola hitantsika rehefa aveo amin'ny fitopolo andro ny Daniel misy le herignandro farany ameny Andriamanitry ho an'ny zanaky Israely igny de io natao hoe andro fahoriagna na tribulation izy ny teny bazaha zay zegny mifanandrify am'le fetin'zareo fahenigny amin'ny kiporo moa lazany zareo azy amin'ny teny mbazaha zay mbola hozavatsika kely miresaka tetradiagna atsika mahita azy mazavazava kokoa andro fahafity farany am'zay raha mifetiny jiosy izy de ny andro fitsaharana fô ny agnanao zare nagnano fankalazanjare ny fetin'ny taperina kely fa ny tegna heviny andro fitsaharana zay le hoe andro farany aoriagna ny andro fampahoriagna hoisy eto ambony tany de misy natao hoe andro fitsaharana agny amin'ny arivotaonan'Andriamanitra zare hoe millénium zegny hoe zegny tandindony fetiny zanaky Israely io aby zegny ny zavatra mitranga etapy andehanantsika olombelogno am'izao mandrapahatonga ny fanjakan'Andriamanitra arivo taogno